Mbola tontolon'ny baolina kitra ihany fa any amin'ny faritra atsimon'ny nosiny vita ihany koa ny fifidianana filohan'ny section ny Sandra ka mbola tafaverina eo amin'ny toerana Andriamatora Lampozafy Herinjaka raha antsika ao anatin'ity fanadihadiana ity izay fifidianana ho an'ny section ny Sandra izay. Totosa tao amin'ny kianjana Pasambazaha Fianaratsoa ny sabotsy maraina teo ny fifidianana izay tantana ny section Isandra ao anatin'ny ligy ny Matsatra ambony taranja baolina kitra mbola tafaverina hitantana an'izany section ny Isandra izany ary raha Lampozafy menja Herinjaka rehefa naharesy ny mpifaninana tamin'ny Razafindrakoto Andriamaintso Martin mpifidy 5 zany hoe club 5 no tonga nandatsabato tamin'izany fifidianana izany ny telo tamin'ireo no lasa n'ity ity no roa kosa no azo ny mpifanandrina taminy tsara manamarika fa teo ampiandohan'ny ity fifidianana ity dia nisy ny 10 satria dia club folo ny voasoratra ao anatin'ny taratasy ny komity manokana amsahana fifidianana noho ny tsy fananan'ireo club 5 taratasy afana mijoro ara-dalàna ka afana mandatsabato nefa dia 5 ihany no afaka nanatanteraka izany safidy izany marihana fa section enina no mandrafitra ny ligy ny Matsatra ambony dia ahitana ny section Ambalavao, Ambomasoa, Lalangina, ny Fialamavony, Fianaratsoa voalohany ary Isandra. Efa totosa tamin'ny herinandro moa ny fifidianana ho an'ireo section 5 voalohany ny an'ny Isandra arak'izany no totosa tamin'ity sabotsy maraina ity nahitana fiovana kosa ny komity mpanatanteraka eo nivon'izany section ny Isandra izany nanamarika moa ity filoha hitantana ny section Isandra ity fa politika ny ao anatin'izao fitantanany vaovao izao ny ampandroso ny taniketsa eo nivon'ny baolina kitra ao anatin'ny section Isandra matsapa izy fa tsy ampy ireo taniketsa hoentina mampandroso ny baolina kitra ty amin'ny faritry Matsatra ambony taoriny ny fifidianana ny section Isandra iny izay mamarana ny fifidianana ho an'ireo section eto amin'ny ligy ny Matsatra ambony dia andrasana fatratra ny fifidianana ho an'ny ligy eo nivon'ity section voalohany moa zany dia misaotra ny nahary natosoana izao fifidianana androany zao satria na dia be ny tsindrina hazo anay dia tonga amin'izao fandresena zao araka ny tanjoko hatramin'izay moa zany ny tontolo hoentiko ampandrosoako nyity baolina kitra ty dia ny fijerena tontolo any ambanivohitra azadiny fa be da be ny mahay baolina any ambanivohitra fa tsy tazana ary hametraka ny relève nomboko zao dia prépareny le U11 U13 U15 U17 mandrapatonga ny senior sy ny junior ny antony tsy ampy zay teto Madagasikara ny fanomanana zay taniketsa zay dia tokoa dia miteny voaka ny Fianaratsoa ary miteny ho an'ity baolina eto Madagasikara fa hanova tontolon'ny baolina kitra eto Matsatra ambony ary hitondra an'izay fahaizako sy ny heriko ny fampandrosoana an'izay baolina zay araka ny teniko teo hoe hijery ny périphérique ary ny olona ny périphérique zay mahay baolina dia tsy maintsy ho regroupena ho apetraka aty amin'ny eo anivon'ny ligue ary zay ligue voavozo ho apetranay foana mampety azy dia tsy maintsy ho teneninay hoe ny championnat zay ataotsika dia tsy maintsy misy championnat na relève andrasana arak'izany ny fifidianana zay filoha hitantana indray ny ligy ny Matsatra ambony ty taona 17 ty tsy aivina fa amin'ny fiandohan'ny volana Desambra ho avy zao no nanatanterahana izany fifidianana izany.